zara hevitra fandaran'ny sampany fampalalambo avao eto amin'ny ICM radio efatra amin'zato tripikavaly andraisana vahiny iresana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy ambirobiny folo ora sy fahefany ienery tokoklasy tokokvavy tonga atao anatin'ny fandarana zara hevitra indrayntsika amin'ity alatsinainy ity araka ny fampahafantarana efa nandeha teto amin'ny onjapeo sy ny paritaka ihany koa tamin'ny pejy ny info culture média 2.0 dia andriamatoa Lazara Zafiarson filohan'ny antoko RCR no vahintsika eto miarahaba Lazara Zafiarson miarahaba anao miary Rasolovarjona miarahaba mivoaka malagasy manaraka izao fandarana izao ary dia misaotra anareo manasa indray amin'ity fotoana ity miarahaba tompoko 10 volana lasa zay no niakaranao teto amin'ny fandarana zara hevitra tany amin'ny volana febroary tany vao nanomboka ny taona namerina n'ity fandarana ity miditra amin'ny enim-bolana faharoa amin'ity taona 2024 ity isika vao avy nanamarika ihany koa ny fanamariana ny 17 taona nazahoantsika niverenana zany fahaleovantena ny Madagasikara izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny zavatra nyresantsika 10 volana lasa zay ny toetra raha-pirenena ny sosialim-bahoaka dia tsy nisy loatra ny ova fa ny aratsy ara ny misy eto ny fanontaniana voalohany apetrako amin'ny Lazara Zafiarson amin'ity androany ity dia hoe 17 taona nanamariana ny fahaleovantentsika ahoana fijerin'ny RCR n'izany teny hoe fahaleovantena pirenena fahaleovantena ny Madagasikara izany raha ny ady hevitra nandeha tao anatin'izay fanomanana sy fanamariana ny fahaleovantena zay no enona ny RCR manokana mipetraka ve ny fahaleovantena ny Madagasikara sa mbola tena nofinofo zany sa inona le fahaleovantena ananan'ny Madagasikara araka ny fanaon'ny RCR namana miara Rasolovarjona dia mila faritana roa le zavatra resahana efa zay foana ny tenen'ny RCR rehefa mamaly ny fanontaniana io inona moa ny atao hoe fahaleovantena aloha so dia tsy mitovy le famaritana raha faritana tsotsotra manko izy atakaram-be sy maro azy ny atao hoe tokantrano mahaleotena dia tokantrano mifampiankina ao anatiny ny atao hoe firenena mahaleotena dia mifampiankina ny olona ao anatiny dia tsy miankina amin'ny any ivelany zany hoe raha izaho no mividiny mangahazo vokariny miary Rasolovarjona dia ianao no vidiny tsaramaso vokariny hafa dia tsika rehetrarehetra ato no mifampiankina dia amin'izay fotoan'izay azo lazaintsika fa mahaleotena satria tsy mitady zavatra ny ivelany tsika maka ohatra tsika ho an'ny Israeliana ny vola Israeliana mifindra impito amby folo tanana zay vao mivoaka amin'ny hafa firenena zany hoe raha mividy izy mividy lasantsy izy ao aminazy iny vola iny mividy tomobily izy ao aminazy iny vola iny mividy cahier izy ao aminazy iny vola iny fa itsika raha mividy vao miala eto amin'ity birao ity tsika miala eto amin'ny studio eto dia mivoaka ao tokotany dia mividy stylo sinony ao mividy biscuit tsika biscuit avy any ivelany ao mividy akanjo tsika akanjo avy any ivelany ao zany hoe ny vokatra atao anatiny tsy misy dia voatery tsika miankin-doha amin'ny any ivelany ara-toekarena zany mbola miankin-doha amin'ny any ivelany tsika tsy afaka ilazy tsika hoe mahaleotena ara-toekarena ara-politika raha ara-politika indray dia raha tsika mahita iny ny malaza be ny resaka nationalité zany hoe misy firenena hafa ny mibaiko ny mpanao politika dia tsy mbola azo lazaintsika fa mahaleotena ara-politika satria ny atao hoe mahaleotena ara-politika dia le mpitondra no mamaritra amin'ny politika hitantanana le firenena amin'ny fomba rehetrarehetra tsy afaka mamaritra politika nefa mpitondra satria izy koa mba napetraka iny mahatonga ny mametraka prinsipa hoe zay mametraka no mibaiko dia raha ohatra ka tia hibaiko an'le filoham-pirenena avoaka malagasy dia mila mametraka mpitondra izy tia aleotena ianao dia ianao no mametraka mpitondra dia le mpitondra mametraka rafitra toekarena ahafahantsika mifamelona ato anatiny amin'izay fotoan'izay raha mba mividy mangahazo ianao any amin'ny Lazara Zafiarson satria za tatsa dia mifampiankintsika dia any aminao indray zany no mividy akanjo dia ianao indray mividy zavatra any amin'ny malagasy hafa dia mihitatra lizy dia feno fifampiankinana ato marina fa tsy misy mahaleotena zato isan-jato fa rehefa mba tafakatra 10 isan-jato ny fiankinantsika fa latsaka ny 10 isan-jato ny fiankinantsika aloha amin'ny any ivelany dia fa mba ampy zay aloha ny fahaleovantena fa ny mahaleotena zato isan-jato tsy misy iny noho izany mamaly ny fanontanianao hoe mahaleotena ve tsika ianao hoe mankalaza fety anankiray 13 taona dia mamerina foana n'izany fanontaniana izany ao anatiny 13 taona
intelo ambempolona miarina zany fanontaniana zany zao ny malagasy maleo tena marina vetsika de tsy misy mamaly hoe zay no mahatonga any mitady fanovandravitra satria tsy maleo teny tsika na nyrafim-panabeazana anke tsy tsika nametraka azy nyrafim-pitsarana rahantsika malala io tsy tsika nametraka azy ianao ve zao nalala hoe misy code de nationalité voaka malagasy ve malala an'izany tena nisy fantatra very voaka le malagasy naka nationalité any ivelan'ireo tena naka nationalité vahiny ve izy raha fantany hoe foana mahagasy anazy tsy mino an'izany na manamiara sy lofarijona tsy tsika zany nametraka lalàna noho izany mila mametraka rafitra tsika zay ny efantarany hoe maleo tena ny firenena anankiray izy ny mametraka drafitra hito an-tanana n'le firenena tahaka nyray mpianakaviana ihany io izy mametraka ny rafitra rehetrarehetra de mampifandray amin'ny any ivelany izy fa zany koa tsy midika hoe anangana tokantrano ny mpivady anankiray de efa mieritreritra izy hoe aitsika ny sambola satria ny malagasy zany vao mieritreritra anangana firenena ho hitondra firenena de hoe itsika iankin-doha atsy na iankin-doha ary mandeha zao ny adiny tandrefana tsy tatsinanana de miady eto Madagasikara zareo amintsika am'teny zao de miazakazaka am'mpanao politika hoe alohantsika mba hiatsinanana indray mba hibaborsa indray fa reraka mibaby alika ohatra na reraka mibaby kisoa de aloha mba hibaborsa indray oarina amin'ny biby moa firenena rehetrarehetra satria samy manana logo ny firenena tsirairay hitantsika ny marika automobile zany fa tsy le olona akory no oarina amin'ny biby fa firenena ny resaka eto so de le mivovomantsy zay lazarazaversa resahantsika iny fa le resaka nationalité tsy le izy loatra ny tena tiako ibantoerana ny resantsika eto lazarazaversa hoe Andriamatoa Andrajoelina mizaka n'le zopirenena frantsay tsy zay fa le fahaleovantena nitondrako an'le fanontaniana hoe telo ambenipolo taona lasa zay de nitentsika hoe aleo tantan'ny malagasy am'izay ny firenena de teo zany Andriamatoa Philibert Tsiranana nametraka ny nationalité frantsay fa tena nizaka ny nationalité mamalagasy azy de mbola ny menimenina ihany ny malagasy nefa 12 taona tioarina ny enimpolo taona ny 770 mipoka ny 270 zany hoe aza atao an'io sary-bakoly reo fa aloha zahay samy malagasy mihitsy telo ambony polo taona tiarina mizaka zopirenena frantsay kay ilay filoha malagasy de le ady hevitra apetrako zany mpanohana ny filoha miteny hoe tsy olana zany za tsy teny an'le lalàna ntsony zany fa le lalàna na arahana na tsy arahana fa fanontaniako amin'ny lazarazaversa inona ny olana amina firenena ray rehefa hoe mizaka zopirenena hafa ny mpitondra azy convention nationale ny itondrana firenena namana miara sy lofarijona itsika malagasy moa ve mifanaraka hoe lalàna ina no fampitondrana eto ny rahana taminao ve ny république nidikany hoe république de républicaine zavatra na vahoaka any vahoaka ve le lalàna tsy avy aminao ngely izy ka mbola tsisy république zany eto tsy mbola mifanaraka tsika farany ala mpanjana tany satria rehefa niditra teto izy mbola mpanjaka ny teto de samy manana mpanjaka ny fatra tsirairay rehefa niala zareo de tokony verina tsika na ntatabatra boribory hoe inona no apetraka eto Madagasikara aristocratie sa démocratie mbola tsy mifanaraka tam'izany tsika hanika ny exploiter ny mpanjana tany zany hoe reto no manaiky iara-iasa aminay reto tsy manaiky iara-iasa aminay de tsy tafapetraka ny convention nationale ametrahana rafitra hoe inona lalàna efa ampivezana zay mahatonga le lalàna hoe lalàna napetraka ny vahiny natao copie-coller tamin'ny vahiny no napetraka teto Madagasikara dika zay tsy manova nininy zany fa convention io anaiky tsika ho entina olona mana double nationalité convention io tsy anaiky an'izany tsika convention io alefasy fotsiny lizy meona an'le vahoaka lizy hoe inona no mety faty antoka raha ohatra ka manaiky tsika inona no mety faty antoka raha ohatra ka tsy manaiky tsika fa zany zavatra zany tsy hevitra olona tokany tsy hevitra lazarazaverson no manandanja am'za zavatra oatra zany fa tsy maintsy miverina ntatabatra boribory tsika raha lalàna misy de tsy azo atao zany fa le lalàna koa lalàna antery ary izy ihany nametraka le lalàna ino iverenanay foana hoe lany andro miady eto tsika de lasa Andriamatoa Rajoelina ny sujet eto am'le firenena fa rehefa hanongana azy ny nametraka azy averina ihany fa tao anatin'ny ASAT na ny haute autorité de la transition de nisy olona 900 ny sazin'ny SADC sy ny Union africaine reo olona reo no niaraka tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina raha ohatra Andriamatoa Andry Rajoelina ka tsy naka nationalité mihitsy de niakatra tany cour pénale internationale izy sy le 900 mazava zany fa tsy reto olona 900 reto no tokony anenjika anazy any am'le resaka nationalité satria nanonga-panjakana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de azony sazina tany amin'ny cour pénale internationale fa noho ny amin'ny hoe
tsy afaka latsaka izy de nitabatambazina izy zany tsy afaka milatsaka ianao fa zao anao atao izy ala nambitamby azy de communauté internationale angena anao an'leniny e fa tsy nivoaka malagasy zany hoe tsy avy amintsika ihany koa zany nametrahana le fitondrana tao arina ary le olona tao anatin'ny asa ty a première liste ao anatiny eo Andriamato Andry Nirina Rajoelina deuxième non na ny anarana faharoa anatin'le 5 Andriamato Norbert Lala Ratsirahonana Pahay Lalàna ary izy no nanosika Andriamato Rajoelina teo amin'ny transition ary mbola nanoana Andriamato Andry Nirina Rajoelina niakatra teo tamin'ny 2018 zany hoe mahafantatra tsara ipahay lalàna io fa nahazo nationalité Andriamato Andry Nirina Rajoelina le pahay lalàna nanosika anazy teo nefa no mivadika indray aty ambadika manao anapona politika hafa mitety faritra avy eo de hoe ndawary waongana indray Andriamato Andry Nirina Rajoelina ka le zavatra niarovana anazy teo no entiny anonganana anazy zany zany ve no ataotsika eto de modikodiny eto sika fa tsy Andriamato Andry Nirina Rajoelina ho any problème atsika marina fa tsy mety ny fitondrana fa ngamondy ety ny fitondrana teo aloha raha nety ventoy nanolo azy tsika tabatabatra zao ihany tsika taloha nanonganana Andriamato Andry Rajoelina ary mampianina de tahaka an'izay tamin'ny Andriamato Marc Ravalomanana de azakazaka ny olona hoe Andriamato Rajoelina mihitsy ny tena ratsy mametra eo na rehefa na izy apetraka eo na izy apetraka eo ka mbola io rafitra io ny eo de manerana ny adalàna mety ho foadisy aza ny adalàna vita ho any zay rehetra mipetraka eo ka ny adihevitra tsy any amin'ny hoe tokony mahazo mitondra sa tsy mahazo mitondra fa ndao any metraka lalàna fa ny atao hoe lalàna de tiany fampiarahany bahoaka ifampitondrana ao anatina firenena anankiray na ao anatina faritra anankiray rehefa faritatsika ilay izy hoe mety de ekena amin'ny teny Ratsiraka Didier tamin'ny andro fahavelony hoe tsy misy mangeto oatra sakay ozy fa rehefa teny arana io telona ihany atao hoe tsy zay ny adihevitra fa averiko apetraka amin'ny fomba hafa le fanontaniana hoe tokony isy ary zany le convention nationale le inona ny fampifehezantsika malagasy de raha ho an'ny RCR satria ny RCR tsy lazaraza version fa misy mpikambana efa mba hevitra zavatra ny adikevitra ve zay hoe ny flou hitantana ary tokony avita anangana an'ity fiarahamonina ty avita hitarika amin'ny fanorenana amin'ny tokony ho izy an'ity fiarahamonina malagasy ty de flou tokony mizaka ve satria raha mijery ny any ivelany tokoa tsika mandeha mantsy ny adihevitra hoe ny sinoa zany ve de anaiky hoe manana nationalité japonais ve ny mazava zany raha ny hevitry ny RCR am'izay no anotaninao de hoe ny RCR kosa de mametraka fa tokony malagasy 100% tsy misabaka amina nationalité hafa inona no mahatonga an'izay hoe zay ny hevitra satria eo mantsy firenena koa raha manome nationalité adaladala le adihevitra am'izao fotoana zao hoe ny asa fampandrosoana ny jerena nefa zao ny fampandrosoana misy eto ny firenena manome nationalité anazy de mametraka fepetra omeny nationalité anao raha ohatra ka miaro ny tombotsonay zay le izy ka raha hiaro ny tombotsony no iakarako filoam-pirenena eo de efa mamitaka sady le voaka malagasy ao anatin'izany tombotsoa zany ny information rehetra ny filoam-pirenena nge mahana accès any banque centrale kody raha ataotsika hoe na arme nucléaire tsika de mitondra valise nucléaire ny filoam-pirenena ilay valise nucléaire de misy kody de io kody io zany azo la Frantsa vakina satria izy frantsay de am'izay fotoana zay raha raikitra ny ady ny rinany de la Frantsa ihany de afaka miveroeny kody nucléaire atsika zay ny ampleur an'izany zavatra zany rehefa tena lefa lavitra ny resaka fa any amin'ny poste hafa ngambany je tsy mitazona responsabilité goavana ohatr'izany na tsy misy secret inona moa maratsy raha ohatra ka misy olona mitady nationalité azahoany tombotsoa any amin'le firenena de alahatra fotsiny le nationalité hoe izy ny nationalité de premier ordre apetraka ho voalohany ka raha ohatra ka apetraka voalohany malagasy de afaka mividy tany eto anao fa raha apetraka ho faharoa le malagasy de mitovy amin'ny vahiny ianao fa mamahana intérêt fotsiny ianao mandalo eto anao afaka mampianatra eto anao zavatra ohatr'izany hoe asiana graduation le izy fa zany fa mahana problème tahaka an'ireny zay ny tenenay hoe resaka rafitra le izy fa raha ohatra tsika anao catégorique hoe tena tsy mety misy le maka nationalité de tsy azo atao manao verrouille azy n'olom-pirenena satria misy olona tena tia Madagasikara fa tsy voatery ho malagasy teraka raisy reny ary manimba zavatra be dehibe fibanana le olona ampandroso Madagasikara izany fepetra izany fa anjaranao manontany azy ianao ve raha maka nationalité malagasy de ametraka Madagasikara ho voalohany sa ametraka Madagasikara ho faharoa raha ametraka Madagasikara ho voalohany izy de reto ny accès fa rehefa kosa
manao adalàna ianao de reto ny sazy mifanandrify am'lizy tahaka ny sazy mahazo antsika malagasy eto amin'ny tanyntsika raha mipetraka Madagasikara ho faharoa ianao a de tsy omena aksia ianao am'reto information reto tahaka ny hoe tsy omena tany ianao zany a fa ianao tsina tsy mieritreritra Madagasikara voalohany fa fantatra anao fa ilevina re ohatra le tany razana ihany io ianao ny tsy hanao trano any amin'ny tanin'olona hafa any na manao trano any azy ianao de miverina any am-pasan-drazana ianao raha fomba malagasy zany hoe misy importance foana zany le ametrahanao ity na important indrindra misy n'olona manapa-kevitra hoe za tsy verina tanyrazana ntsony fa hanangana fasan-drazana mihitsy ny eto de am'izay fotoan'izay miova ny statut-nao a eo am'le fiarahamonina de lazaina ianao fa zana tany ray a eo am'le toerana priorité fotsiny mipetraka ao anaty nationalité rehefa ma problème tahaka ireny natao zay hoe azavana ny hevitry ny RCR zay ny hevitra iangan'ny RCR zany raha ifanakalo hevitra amin'ny malagasy izy hoe satria tsy voatery ho zay koa zany no atao fa zay ny hevitra vao amin'ny antoko a raha misy hafa zany hiady hevitra ifanakalo hevitra amin'ny RCR de zay anisan'ny tolo-kevitra avy any amin'ny RCR miresaka an'le raharam-pirenena am'izao fotoana zao tsika Lazarazafy Arson ny zavatra misy am'izao fotoana zao de ny fanongana indray ny teo anivon'ny anteny miram-pirenena ary ny magaga rehefa ifanongana ilay solombavam-boaka de tonga mivory hatramin'ny 12 alina tsy tafa ny inona moa zany lehibe ny voamieran'ny arena kibon'ny tany ihany moa zany no tafala teo amin'ny toerany fa ilay filoha lefitry ny anteny miram-pirenena anankitelo ny eritreretina hoe sorona de tsy tafala teo amin'ny toerany midika ihany koa zany fa tsisy firaisan-kina ntsony le maro anisa ao anatin'ilay anteny miram-pirenena fa ny fanontaniana mipetraka amina de hoe anisan'ny hevitra hoentin'ny RCR hoe ny fanovana rafitra ity rafitra ataontsika hoe fizara-pahefana mpanao lalàna mpanatanteraka am'izao fotoana zao ty zay rafitra avy any ampitan-dranomasina no entina hoe tsisy maharatsy azy hoe tsisy mahatsara azy fa le izy kosa aloha tsy miatra araka ny tokony izy am'izao fotoana zao ity rafitra ty ve ahoana ny fomba mety ampiarana azy eto amintsika ka tena mamaly an'ilay fampirindrana ny fiainan'ny fiarahamonina fa ny zava-misy am'izao mantsy zay hoe rehefa ifanongana zareo a de tonga mivory fa rehefa andinika hoe inona ny andaminana sy amanany olona ny vahoaka de olona roa ray telo ny tonga mivory eo averiko aminao le fanontaniana izy manao ny règlement intérieur ny parlementa raha ny tokony izy aloha de zareo samy zareo ihany tamin'ny fotoana nidirany de resaka daladala antsika zany miara Silfarajaona zareo ihany mamaritra ny karamany zareo ihany mamaritra rehefa eto zay mivory rehefa tsy te vory de reto misazo mahazo anay zareo ihany mamaritra an'io de mbola hitentsika efa ravitra mety zany na de ny kopena tany ivelany azy zay nge mahatonga anay maty io ravitra io eto Madagasikara apetraka ho filohan'ny rafitra filohan'ny voamieran'ny sécurité ohatra grady de barety voamieran'ny sécurité amin'ny parlementa de zany olona zany no afaka hiteny hibedy généraly grady 3 étoiles eny amin'ny tafika de mbola miteny antsika fa mety zany ravitra zany ny ao anatin'ny RCR manova tanteraka ny parlementa eo tsy mety io ravitra io ary raha ohatra tsy mahagaga raha ohatra ka hoe anongana fotsiny izy de tonga satria le exécutif no mibaiko ny ravitra parlementa na ny atao hoe législatif de système de contrôle ny fahamaritana azy ny anankiray a exécutif ny anankiray mpanara-maso raha le mpanara-maso no voabaiko n'le mpanatanteraka de tsy miodina le ravitra misy théorie fa zay moa tsy itiavan'ny olona ny RCR matetika fa nahodika vitsika nahodika vanantsika na andeha ho aizy tsika eto am'izao tontolo zao matezitra n'olona foana zany fiteniko zany fa zay ny marina inona zany le nandaniana fotoana ny anarany efa aty amin'ny taona 2023 ange tsika zao esorintsika zany ny tany alohan'ny taona 0 fa tany nisy fanjakana manjato maharivony fa ny taona 0 makatya firy ny fanjakana teto ambonin'ny tany de naka ny manam-pahaizana hoe rehefa ny résumena reto daholo ny karazana système politika misy eto ambonin'ny tany reto ny esaiky ny système ohatra zao a ity ny mapety ny système ohatra zao a tiany tsy mapety ity ny rafitra parlementaire izao ny fomba ametrahana an'io de tsy afaka miala an'ire théorie tsika fa tsy avy tsika de iteny raha hoe ndao ndray anangana rafitra indray miala tsiny a fa fandaritry n'olona am'izay hoe maty le rafitra de mitsangana hatramina syndicat manao fanambarana hoe tokony hovaina ny rafitra fa nga anjaran'ny syndicat zany anjaran'ny mpanao politika ane no mandinika zay ane mampanao politika anay niofana ao anatina parti politika mifampizara hevitra ao anatina parti politika
rehefa resy lahatra fotsiny nareo syndicat hoe marina ny anty politika ty mpanao politika tya de andao a iadikevitra ny fomba ampiarana anazy fa ny olana eto amitsika zany a ny syndicat koa lasa lalaovy mpanao politika de lasa izy a manao fanambarana politika tsy anjara syndicat ane zany ekeo fotsiny izy hoe maty le rafitra de le olona miteny an'le rafitra andao ifampidinina le izy a de apetraka le rafitra hoe ahoana ny ametrahana an'io fa anjaran'ny syndicat any raha ataotsika hoe syndicat mpampianatra ohatra mampianatra ke ny asany zany namana miara Rasolofarjona tsy zany olona zany a no dia amorona système politika fa raha ohatra ka amorona système politika le olona de mitsofoka anaty parti politika izy de ao misy karazan'olona be deabe ndray ao ka rehefa itelo lazara ferson par rapport amin'ny lalàna ndresahanao de mitodika any ampanao lalàna ny RCR par rapport amin'ny fanabeazana ndresahanao de mitodika any mpanabe ao amin'ny RCR iresaka fomba fitatahana raha-panjakana ianao de mitodika any amin'ny administrateur civil zay manoana ny RCR ny tenako de am'izay fotoan'izay a mivondrona ao anatina parti politika le izy a de le parti politika aveo no afaka mitondra firenena satria mahafe zavatra be deabe satria ny parti politika multisectoriel transversal ny intervention afaka miteny izy resaka lalàna afaka miteny izy resaka fanabeazana fa tsy mety raha ohatra ka hoe ary amin'ny spécialisation ary no iteny resaka politika fa tokony averina maizy azy ny mpanao politika de averina maizy azy koa mpiasa-panjakana de averina maizy azy daholo ny olona tsirairay a de mifandrindra ilay fiarahamonina noho izany raha anova rafitra tsika de tsy maintsy miverina am'le théorie nresahany RCR na iodika vitsika na iodika vanana na afaka zato taona eto ary tsika de tsy anovan'inino tsika rehefa mbola tsy se basé amin'ny théorie miverina amin'ny théorie tsika ahoana no manangana firenena anankiray a any première année no ianarana zany deuxième année no anarana zany troisième année no ianarana zany hoe hanangana firenena isika de inona ny dingana rahana raha hanangana firenena fa tsy hoe tampotampoka eo tsika de maty le rafitra fa ndao tsika ianao fédéralisme inona ny dika le fédéralisme inona ny contenu an'le fédéralisme fa tsy hoe idée anankiray ao anatin'le fédéralisme fantatry le olona hoe mizaka teny zay am'zany de tsy hitatsika very ny ataon'ny député manao tsinitsinina olo-mpanjakana any amin'ny faritra reny fahefana reny ve no ampiana ao anatina fédéralisme sa ao anatina décentralisation effective tsy olona niatra décentralisation akory azy no mivoy an'le décentralisation fa misy contenu koa le décentralisation fa tsy tonotononona fotsiny fa tsy hoe marina za zao de avy any amin'ny faritra victime any any amin'ny faritra ary le faritra koa tsy hoe any amin'ny faritany fa etsy mery tsy atosika de efa faritra itasy mitovy victime mitovy fahavoazana any amin'ny faritany ny dego ny fahavoazana eo arivony mamo fa lasa avadika izy hoe le décentralisation égale fanomezana fahefana any amin'ny faritra dikan'izay faritany mbola afangaron'ny olona koa faritra sy ny faritany ny région sy ny province misy définition daholo io namana miara Rasolofarjona io natao hoe district fa tsy teny ny mpanao politika zay tsy nianatra politika hoe alors anga tonga de zaraina telo Madagasikara nefa misy famaritana atao hoe district any anatin'ny théorie générale de l'État no mamaritra hoe rehefa izara territoire de inona avy ny critère mba tsy isiny ny ady atrano fa misy rano mandalo eo ka raha zaraina coupe carte ka matematika fotsiny io de ady rano le faritra ao de raikitra ny adiny fokon'olona fefa zany nataon'ny mpanjanaka teto ny zarazara amin'ny Madagasikara de tonga de nyfaritany manta fotsiny zao le cartographie de io tsika mizaka mivokany amitsika miteny zao hoe itsara tanàna de miodina any Ambatondrazaka miditra province Toamasina de miakatra Tananarivo zay vao tonga ny Mahajanga nefa izy province Mahajanga Morondava de miakatra ty Antsirabe miditra province Tananarivo de mandalo Fianaratsoa miditra province Fianaratsoa zay vao tonga any Toliara raha anao mutation automobile ka hitazona numéro hoe U de zany zavatra zany nataon'ny mpanjanaka teto de avy antsika hoe ndao tsika anao an'izao misy théorie re tomboky fa tsy hoe zany laza zany manam-pahaizana indrindra nandalo fianarana fotsiny de namaky le théorie zay de misy antony io matony eken'olona rehetra tany aloha be tany fa tsy tsika no amorona manam-pahaizana mifanipaka ny théorie rehetrarehetra fa lany andro eto tsika miara Rasolofarjona
rehefa mihainao ny Lazarus Afiarson miteny zavatra tahaka izany marina tokoa zay fa nohon'ilay lenta-pahalalana zay nampidinina teto Madagasikara dia lasa tratran'ity manaiky be fahatany moa ny olona rehefa le tolotolorana zavatra kely dia hoe ito mavita be dia iny ny enona na niasina raha tena mifandray amin'ny hoe tinge efa minisitra taloha ty efa manam-bola be dia iny ny toteny le dikany ray aman-dreny miova tanteraka ao anatin'ny fiarahamonina rehefa mihaino an'izany dia zavatra miverina amin'izao vanim-potoana hoe akaiky ny fahatapera ny fotoam-piasan'ny fitondrana ankehitriny izao dia hoe ampitahorina le olona hoe hitady korotana indray ve ohatrany hoe rehefa andeha andao ifampidinika hampiatra le zavatra tokony ho izy dia ny dikan'izay korotana eto amintsika tsy avela hiady hevitra tsy avela hisaina le malagasy ahoana ny fifampiresahana tokony ho atao Lazarus Afiarson tonga ny olona amin'izao fotoana izao mba hisokatra kokoa ny sainy ka tsy tonga dia ampitahorina an'izany hoe vao miala eo nge Rajoelina Andry dia korotana indray ty zay mihitsy ny mahatonga hoe azaravana fa avelao hiasa dia hitady zavatra tsy hita indray tsika fa aloha ny eo no mitoy zany misy nanak-ven'olonanay hatramin'izay hatrany amin'ny 2009 zay naneho hevitra atao amin'ny radio anankiray dia ny angavy mafy zay n'Andriamatoa Rajoelina tamin'izany hoe manovahinao rafitra fotoana n'izao transition zao dia namaly le radio anankiray tamin'izay hoe tsy ela be ve zany Lazarus Afiarson tsy mandany andro ve zany fa zavatra efa mandeha ve tsy elo io ny toanana mandrakandroantsika 2009 jusqu'à 2023 efatra amby folo taona mbola miverina foana le fanontanian'ny olona hoe tsy ela be ve ny anareo ka rehefa nareo rehefa nangana trano fa menjera le trano dia ny anay ravana any amin'ny fototra dia averina itsangana le izy ny anareo tohizo amin'le izy efa mitingilana iny dia akarombom-bony fa miakatra ray metatra io dia miverina menjera indray ka rehefa nova zavatra dia mijery ale amin'le fotony zay no natonga le fandroenana fotony voizinay le refondation dia misy ny olona maka tahaka an'le izy ny programa ozy mety hitovizana hoe ao anatin'ny refondation dia ovaina calendrier scolaire mety misy manana zany calendrier scolaire zany tsy maninona fa le fanovana rafitra asaivo mideveloppe azy ny olona raha ohatra ka mafy azy fa za nke tsy zarery anomboka ato dia hipotra ainao manjery daholo ny concepteur ny RCR dia leo hitany be sy maro hoe tsy laza rery nge le RCR fa fandaminana le natao teto hatramin'izay mba fahana véhicule an'le hevitra tamin'ny fomba tsotra satria samy manana fomba fampitany hevitra ihany koa ny olona ary anangatahako anareo ato amin'ny CM radio no andraisanareo andreo mambara ny RCR mivoy hevitra ao anatin'izay misokatra zara hevitra neto zany fitezana fiarahamonina hoentina zay mihitsy le inona moa zany teny fanevan'ny infoculture média hoe sehatra ifampitezana fa tsy sehatra hitezana zany hoe mifampitaiza zany hoe mifanome zany fananganana fiarahamonina isorana be lehibe mialoha anareo zay fa ny tiana tenenina dia hoe tsy laza rery no mamoaka an'izao hevitra hoentin'ny RCR zao zay no mahatonga ny olona tsy mahita avaly an'le izy satria tsy hevitra rery eo fa voalanjalanja le hevitra voentina miakatra plateau noho izany mila miverina foantsika raha nangana firenentsika dia andaontsika hiverina any amin'ny fototra dia ozy indray n'olona hoe itsika mila miady amin'ny firenena irina miady amin'ny lafrantsana zao ny RCR tsy natao hiady fa natao anambatra ampitambatra hoe rassemblement des citoyens responsables ny citoyen responsable tsy voatery eto Madagasikara fa be dia be ny citoyen gasy mipetraka any ivelany satria mametsiny ny olona hoe minina tsy atao amin'ny teny gasy misy anarana teny gasy io tompoko fa animba ny sofiny mpitondra satria araka le teneninao teo hovaina ny hevitry ny teny anankiray ny anarany teny gasy hoe tolona ka raha viteny zay hoe filohan'ny tolona dia zavatra hafa ny resan'ny mpitondra zany zavatra zany fa ny tolona dia tambaben'ny olom-pirenena nampiraisiny andraikitra rassemblement des citoyens responsables be dia be ny olona ao anatin'ny tolona fametrahana rafitra fa tsy ho an'ny famononganam-panjakana akory fa raha ny tolona teto hatramin'izay dia olona ny zahana ho ahongana fa izay raha ny tolona dia ny tolona ho an'ny fanovana rafitra mba hahafahan'ny fiarahamonina mirindra satria ny objectif ny parti politique araka ny faverina foana dia fametrahana rafim-piarahamonina zay ny atao idéologie izay le atao hoe vina-piarahamonina fa tsy programma averina foana zay vision na société
zany hoe mahana rafim-piarahamonina anao firindra ny fiarahamonina efa eritreretina ny RCR hoe raha ny RCR no tafakatra amin'ny fitondrana de mety ohatr'izao ny firindra ny fiarahamonina fa ifampitezana moa araka ny teninao teo fa rehefa mitondra ny RCR de tsy maintsy taizana mihitsy le vahoaka hiala am'le toe-tsaina lazainao teo hoe mila olona manome sakafo fotsiny izy de lasa Andriamanitra le manome sakafo nefa zoanao no misakafo fa tsy mila miankina mpitondra vao mahita sakafo anao. Zay ny zavatra apetraka eto rafim-piarahamonina no apetraka eto fa tsy hoe programa no tany saina eto fa programa ny propagande tsika vao miresaka fa raha izao tsika no miresaka programa efa propagande zany efa fanitsahana lalàna raha teo zany fa idéologie ny apetraka hoe ohatra zao ny fomba ka manontany olona ahoana ary natokavanareo am'zany any amin'ny propagande zany valiana. Lazara Zaverson miresaka ny RCR ianao de io mihitsy idirantsika zao hoe raha le daty nambaran'ny CENI de efa bolana sisa no mijanona raha tsy telo volana mahery kely de tokony hiditra am'le fifidianantsika hatramin'izao mbola tsy nivoaka koa ny fifidianana am'ireo rafi-pahefanafa zany hoe ny ben'ny tanàna ny mpanolotsain'ny tanàna tsy mbola fantatra nefa miaraka lany fotoam-piasana amin'ny filoham-pirenena reo ary raha ny tokony izy de miara-mametra-pialana raha hiditra hiatrika fifidianana reo ao anatiny. Mbola adihevitra nefa hatramin'izao ary tsy hita ny fiovana atao anatin'izay ny dikevitra efa ho enim-bolana mialoha zay hoe tena tomombana ve le fifidianana ny CENI raha toa fa manan-karama influenceur amin'ny FB zao teny mampanaiky ny olona mety sy azo itokisana fotsiny fa le menomenonan'ny olona ohatrany tsy tafapetraka de manontany hoe aiza ho aiza ny RCR amin'io fiatrehana n'ilay fifidianana io raha tena misy le izy ary raha tena tsy maintsy atrehana le izy inona ny ataoko hoe menomeno ny RCR koa hoe reto kosa ny fitsipy reto ny teboka tsy maintsy tokony hipetraka raha tokony hiditra amin'io ary zay moa le tsy maintsy tokony hisy le izy ary raha tsy maintsy hisy any le izy fa tsisy ninona ovan'ny CENI satria CENI moa zany zao no eo raha tsy hoe misy zavatra hafa mipotra tapika eo hoe marava ny CENI de ahoana ny RCR miatrika an'izao tena efa ohatran'ny rapitso ane le izy fa vetivety koa io de lasa le izy le rafitra napetraka hoe mifanandrify fifidianana député sy filohan'ny republique efa tsy malagasy aloha nametraka an'izay tsy fiarovana ny fitondrana ty fa théorie ty namana miaraka sy lofaritsona miaraka fidinao ny député sy ny président de la république de azo antoka fa tsy azo majorité parlementaire ny filohan'ny republique raha io rafitra io no arahana voalany Andriamatoa Rajaonary Mampiana de zao ny teneniko tamin'izany andro zany raha vao ny parlemanta voalany vao teo raha vao ny parlemanta raha ohatra ka te ahita stabilité ianao satria olona tsy nahana parti politique izy no niakatra teo amin'ny fitondrana zany hoe Lazara Zaverson koa zany raha hiakatra eo ka miaraka fidina ny député sy filoham-pirenena de député TGV ve zany no eritreretinao hiara hiasa amin'ny Lazara Zaverson zay le fanontaniana mipetraka ka tsy hoe rehefa napetraka ny vazaha le rafitra na napetraka ny SADC izay mandeha fifidianana ty tsy maintsy ataonareo de anaiky tsika ny CENI raha teo moa efa nikany RCR zay ny tsy amontsena hoe fivorian'ny CENI zay koa mahana principe zany CENI zany commission électorale ny élection ao anatin'ny administration ao anatin'ny classification fonctionnelle ny FMI de ao anatin'ny atao administration publique organisation des élections sy ny inscription ny électeur any anatin'ny liste électorale ny administration de tsy azo no fanjakana avy any ivelany tsy abahana miverina amin'ny resaka fahaleovatentsika tsy mbola nisy projet zany ka azo no bailleur financier ny administration ngamy bailleur afaka manarama mampiasa mpanjakana indemnité ny azo nomena fa ny dikany hoe manakarama administration ny bailleur de izy no mi-administrer le firenena souveraineté na manamiarina sy lofaritsona ny administration ary anatin' zany ny inscription des électeurs na fampidirana ny olona ao anaty lisy fifidianana zay vatsiny ny mpamatsy vola de da ohatra anatin' zany organisation des élections dikan'izay fa nitsakitsahana fianam-pirenena ny fametrahana CENI avereno amin'ny intérieur io de ny intérieur amin'ny maha administration azy ministère ny aty tany
de teny olona hoe angalabato le zany fanjakana tsisy idiran'ny fanjakana ane zany tsisy idiran'ny mpitondra zany fa le fanjakana mahafanjakana azy mihitsiny le administrateur civil ny adjoint d'administration ny assistant d'administration rehetra manerana Madagasikara rehefa manao copie rehefa manao karapanondro de tsy miankina amin'ny ministre administration ny tompoky ny état civil de administration koa ny fampidiran'olona anaty liste électorale ka raha ohatra ianao androany feno 20 taona de makany amin'ny fokotany de makany amin'ny commune de miampy ny listre mifidy de ina naovana inscription zany automatique ane zany amin'ny administration mihodina normal tsy mila financement akory aza zany fa automatique zany hoe nahazo karapanondro Lazara Ferson de tokony mandeha ho azy miampy mpifidy ato aminay inona ndray mbola anisanany zany rehefa avy eo ary raha mifindra-monina iny olona iny ka mandeha normal ny fifindra-monina de miditra any amin'ny commune anankiray iny de maty iny any amin'ny commune anankiray de mifindra commune iny dia misy mise à jour ataon'ny administrateur sy ataon'ny adjoint d'administration rehetra manerana Madagasikara de miova ny liste électorale misy mouvement fotsiny ao anatiny ao zay ny tokony ho izy ka inona le latsaka financement am'zany zay ny atao hoe fanjakana fa zay nefa ny tsy mipetraka neto zay ny tanjontsika no zay ravitra zay fa raha mipetraka zay ravitra zay de mandeha ho azy ny fifidianana hatreo amin'ny organisation no anjarany intérieur voa tafalatsaka anaty orona ny valim-pifidianana de amin'ny ministre ny fitsarana ray io samy malatsika fa ny ACC mamoaka valim-pifidianana fa tsy mety raha hoe valim-pifidianana very amin'ny 4 kilometatra arivo kilometatra no bataina makaty Antananarivo maninona ny valiny fanadinana baka no azony atao par province de tahaka ny hoe ny ministère ny éducation no mampianatra ny ankizy any amin'ny lycée fa ny ministère ny enseignement supérieur no mamoaka ny mikarakara ny fanadinana baka sy mamoaka ny valiny baka de inona ny mampiavaka amin'ny mpitsara any Dego sy ny mpitsara eto Antananarivo na ny ACC samy mpitsara reo tovogrady reo ka maninona tsy avoaka any amin'ny district ny valim-pifidianana androany izy amin'ny commune vita arivan'iny any de raha pitsy maraina izy tonga amin'ny district Angalabato izy ianao tonga amin'ny district valim-pifidianana raha pitso de mamaky azy ny mpitsara de manao fahamarana izy amin'ny mampitsara vita fianianana azy de mivoaka ny valim-pifidianana amin'ny district Andilamena ohatra de miakatra ny valim-pifidianana didy mpitsarana iny miakatra makaty Antananarivo mitovy ny didy mpitsarana rehetra manerana Madagasikara tonga tena de tsy ho tsarain'ny ACC ny didy mpitsarana avy any fa ny ACC mamoaka fotsiny hoe reto ny didy mpitsarana very de natao moyenne générale ianona ny lany Angalabato an'iny tsika de mila financement avy zany zay ny eto hoe administration ka rehefa mbola tsy verina amin'ny théorie tsika fa mbola ionona fotsiny amin'ny famatsim-bola tsisy ilana financement nge zany na ariary azy efa mahazo karama ny administrateur civil isam-bolana mahazo karama ny adjoint d'administration isam-bolana de ohatra zany daholo mipiasa mpanjakana rehetra ohatra zay koa ny magistrat mahazo ny avantage ny rehetrarehetra fa tsy ampiasainy reo fa lasa indray tsika maka financement de manao recrutement na recenseur any amin'ny CENI de io CENI kely organe kely io no eritreritra atety Madagasikara nefa ny state rehefa manao recensement population mandany 40 millions de dollars zay vao mahisa ny voaka malagasy de io CENI kely io enetreretinao ho tonga ny nosy bianala par quel moyen de normal izy raha mitady vola 140 milliards atao inony zany nefa re olona reo mpiasa mpanjakana daholo raha mandeha ady normal ny administration anao de mise à jour automatique mandeha ho azy ny liste électorale de mise à jour automatique io de tonga ny olona mandeha mifidy de milatsaka amin'ny mpitsara manao chef de centre ohatra ny any amin'ny baka de raisin'ny mpitsara iny de tsy mila mandeha de tongotra lavitra be fa vao miakatra eo amin'ny district iny 3 jours ny indice d'éloignement zany hoe ny fokotany makeo amin'ny district any amin'ny toerana tsy misy lalana mandeha 3 jours zany au plus tard farany ela de mivoaka valim-pifidianana par district amin'izay fotoan'izay ianao zay any amin'ny fokotany afaka miakatra eo amin'ny district mamaky ny valim-pifidiananao de mahita ianao nangala-bato le olona satria ianao nanisa vato tao amin'le EPP tsy azo mifanjakana angalarina zany tsy miankina ny ministre ny intérieur zany tsy miankina ministre ny fitsarana zany satria ny baka de tsy miankina ministre ny éducation tsy miankina ministre ny éducation koa ny CEPE fa isa-taona de efa fantatra ny mpampianatra ny chef zapy ny chef Cisco talen'ny EPP fa eto ny fepitaona afahana misoratra anaranao ny CEPE de mandeha ho azy ny inscription
tsy mivoaka gazety akory ary zany tsy mila voaka fanambarana any am'seny zany hoe misokatra ny fisoratana anarana fanadihana CEP tsy ary nisy an'izany teto Madagasikara mandeha ho azy io zay ny atao hoe administration tahaka ny vatany olombelona mandeha ho azy fa ny administration antsika no maty de zany mampikorotana io zavatra io mbola tsy anaraka teoria antsika maty sa tsy mandeha le maty moa maty mihitsy le administration satria miakohatra ianao ny atao hoe administration dia raha mitondra taratasy ianao ny domaine androany de misy chronologie misy daty iny tonga eo le mpiasa ny domaine de zay daty voalohany indrindra no traité ny dossier-nao am'izao am'teny zao raha makany amin'ny domaine ianao de mila manome vola ianao mba hampakarana ny dossier-nao aloha laharana ka raha tonga misy olona mahana miliara aorinanao de le dossier le olona mahana miliara ndray tafakatra aloha maty zany administration zany ohatra zay koa ny any fitsarana za tany amponja misy olona efa 20 taona atao fa mbola tsy voatsara tsy mananavana izy mba hikarakara ny dossier-ny ao satria le administration tsy mifonctionne de tsy tafakatra eo ambony misy zany ny dossier-ny fa voatsindrany ambany any de ohatra zany koa ny any amin'ny trésor raha ohatra ka fournisseur anao ka tsy makitikitika ny ordonnateur anao manakarama de tsisy anao intervention any amin'ny PGA ao de tsy mahazo vola ianao zay le rafitra maty de raha isa vatan'olombelona le izy fa nga anao mila mamomy masonao maraina mifo azy io rehefa tonga ny lera de miratra ho azy masonao zay ny administration ka raha izany inana tsaramaso tamin'ny maraina tsaramaso tonga aloha tato de nahita henakisoa zany any arivo de nanapa-kevitra le henakisoa no le vonony vavoniko aloha fa le tsaramaso aloha velao fa ratsiratsy iny zay manko le image ny administration maty zany olona zany mivadika typhoïde zany zay ny administration gasy satria le miandry le henakisoa matsirotsiro izy zany de aloha le henakisoa le vonona aloha na de efa tamin'ny ariva ary le henakisoa vatafiditra fa le tsaramaso le anana tamin'ny maraina mbola ajanonao aloha iny zay ny dossier any amin'ny administration rehetra azon'olona ngamba za fanoarana zany rehefa miresaka an'izany Lazara Zafiarson de zay le tokony ho izy ikeny be sy maro ony zany zay le tokony ho izy fa mitovy amin'ny Lazara Zafiarson mantsy rehefa maneho hevitra ao amin'ny tambajotra tserasera de matetika rehefa miresaka fivavahana de somary manilika an'izay fa na ho an'ny mpivavaka koa raha tahaka an'izay ale izy hoe ny antony ivavahana nery zareo ka tsy fatahorana ny afy be fa hoe misy fitondran-tena mety eo de ataonao le izy fa tsy hoe matahotra an'le afy be nao nefa ny olana eto amintsika de zay hoe misy zavatra atahorana ena maso zany le tiako teneninao hoe tsy le administration no arahana le théorie hoe zao ny tokony ho izy théorie le izy fa ohatrany hoe matahotra ny rakotina rabe satria rapitso tsy metehatra amin'le administration fa metehatra amin'le olo-tokana iny de io no mampisalasala kely anazy satria tapotra le fotoam-piasanao de za manamafy tsy andeha araka ny tokony ho izy raha ohatra hoe tsisy fifidianana hoe miakatra ho azy ny filohan'ny Sénat de mandeha ho azy le lalàna fa izy korotany eto de ino mantsy le ampitahorana tsy maintsy alefa le fifidianana raha tsy andeha araka ny tokony ho izy le izy de ahoana ny RCR ao anatin'izay satria ohatrany efa mazatra loatra mantsy le izy efa miteny ihany moa Lazara Zafiarson hipotra tsikelikely amin'izay ny concepteur rehetrarehetra ao anatin'ny RCR fa inona le ho atao zany eto raha mbola tsy anaiky anova ravitsika ianao zao manaiky hoe zay ny tokony izy ianao nandray andraikitra nampiakatra eto amin'ny plateau ny radio ICM misy BTB n'olona andraikitra any mandray andraikitra de miteny n'olona hoe satria ny RCR tsy manam-bola zay nge hoa tsy mivelona amin'ny politika izay ao anatin'ny RCR ny tsisy mivelona amin'ity na ray azy ity tsy raha fitadiavam-bola anay fa fandraisana andraikitra izy ity manao politika zay velona tsy manao politika zay velona ty tsy fonction fa mission samy hafa zany raha mahita avantage amin'ity zay de avantage na mission fotsiny hoe mba mety nahazo tomobile satria filoham-pirenena de mba mahazo chauffeur zay fotsiny fa zanga tsy afaka mandeha raha tsy chauffeur zanga tsy mahita tomobile atingena raha tsy chauffeur fonction hafa mission hafa zay ao anatin'ny RCR efa miomana hoe zao ny fomba hitondrana an'io raha ekeny be sy maro raha ohatra ka misy olona manaiky any de manaparitaka an'izao émission zao koa ny tsirairay de mipitatsy kelikely any io fa izahay raha ohatra ka tsy miresaka fivavahana de mbola théorie koa ao anatina fitatahana firenena satria zay tsy afaka miandany rassembleur izahay rassemblement des citoyens responsables tsy afaka miandany zany izahay amina fivavahana tsy na fivavahana roa fa tsy manakana izahay ny fanohana ny fivavahana fa tsy azo apoitra hoe ity fivavahana ty no miandany amin'ny RCR satria lasa vexé le fivavahana sasany satria ny religion tsy mety mbola nahitana marimaritra iraisana teto ambonin'ny tany io rery ny point tsy nahitana marimaritra iraisana
eto ambony tany ka tsy any le tsy ahitana maromaritra iraisany tsika no iazakazaka fa afaka mivavaka ny olona Lazara Verson manana ny finoany rehefa ivavaka dia any an-tranoko any fa tsy ao amin'ny birao politika any hoe hanomboka fivoriana zay dia hoe iara ivavaka tsika dia ahoana zany le mambara sasany tsy pino na mino finoana hafa tsy mety zany zay mahatonga anay tsy miresaka fivavahana manaraka teoria zahay ao anatin'le izy ny RCR zany efa miomana hoe ina ny atafavoahany le hevitra izao ataonao zao le izy de manaiky ny rehetrarehetra zay marina ny tokony ho izy sy zavatra miditra ao anaty vavony aloha no le vony vavony mialoha fa tena zava-doza raha hoe andry tsaratsara zavatra tsaratsara tsika zay vao andevina an'le zavatra anapitiro ngamba maty ny tefoida daholo tsika mianakavy noho izany raha ohatra ka alefana zareo le élection anao forcine izany hoe ndao ary fa terena manta fotsiny ihany fa tsy maintsy lany ny filoham-pirenena de efa fantatra ny vokany ady atrano de efa fantatra ny vokany fa mitoy ny alatra mety avoaka malagasy zay zay koa nge tsy hoe ze afaka anova zato isanjato avoaka malagasy ka hoe na anerena azy hoe tsy maintsy zao le izy mety am'le vahoaka mihitsy le izy zay ny mahatonga na miteny hoe anao fotsiny le t-shirt rehefa maty le jiro ka mety aminao ary le iziko ianao ane efa nyteneniny Lazara Verson tsy mbola niova mandraka androany hovidinao lafo vahoaka malagasy mifandraisanao t-shirt fa mamitaka le mpanao politika ianao raha mandray an'iny satria mieritreritra izy fa tia azy ianao aza fitahanareo zay tompoko aza mandray zavatra ty aminay fa asanay le manao politika de aza mandray zavatra koa ny mpiasa-panjakana fa asanareo le manao administration de mandeha ho azy io samy manana ny avantageny io ao anatin'le izy izay ny safidy anao politika hevitra no vizinay marisy lahatra anareo ny hevitra ilay olona de fidio izy na tsy RCR aza fa raha ohatra anareo ka mandray t-shirt mamonjy spectacle de feno ny stady de azony ataony ange mangalabato rapitso satria izy afaka miteny hoe reny olona be deaibe reny ve de reto fotsiny mivatoko de azony atao mangalabato ka raha ohatra ka hitanareo fa tsy mety sony le mandray t-shirt de aza mandray de tsy voafitaka le olona fa raha hitanareo fa mbola mety le izy de aporisihana hoe ray soary zany de après rehefa maty ny mitonga de lestazy de ao fotsiny nareo mampitra le t-shirt mamiratra ao an-trano tsy sanatria mandatsa re tompoko hoe na manao vazivazy ratsy latsaka katerena loatra tsika de mba mila domina ny saitsika hoe mbola tsy sotaitra ihany ve tsika fa mbola ho tambazan'olona vary sy loka raivli amin'ny tena no avin'ny taranaka fa amapolo taona ny atsika zao nodikodina teto efa roapolo taona mahery tsika nodikodina teto efa ho telopolo taona akory ary nomboka tamin'ny 91 nodikodina teto ihany tsika nyresaka de mifanonganongana eto de faran'le olona fotsiny no ankalana fa rehefa mbola tsy te hanova de tsisy nina azonay atao io na manamiara sy lofarajona fa zay tsy mahay miracle nefa miracle ny tetavin'le malagasy ny akabetsany am'izao de diso adresy fotsiny zay fa ny anaranay tany an-dakilasy de hoe zao ny atao amin'ny tantana firenena ny mpampianatra nampianatra anay de nanizingizina hoe zao le zavatra atao rehefa mitantana firenena ireto tsy azo atao fa nisy expérience an'olona nanomboka tany amin'ny taona 0 izy mandra-patonga ty amin'ny 2023 expérience na 2001 ho tany saina eto aminao eto le zao nataony Napoléon zao nataony Auguste César zao nataony Jules César zao nataony Constantin zao natao teny anarana tsirairay zany tranga zany hoe zao nataony Mandela zao nataony filoham-pirenena Bokassa zao nataony Mobutu zao nataony izy aty izy firenena aty Afrika be deaibe nanao adalanareo de raisinao ohatra le izy de hoe ty zany tsy mety tsy mety tsy mety tsy mety ato zany lalana tokony andeha de mamerina Mobutu fotsiny ao amin'ny fitondranana atsika raha mbola anao kitotoy indray mamerina Bokassa fotsiny ao amin'ny fitondrana tsika de miteny izy hoe amperora hoany izy tsy nanao ady izy tsy nanao conquérir territoire izy na kely aza de tonga de monsieur déclaré izy hoe za no amperora ny Centrafrika zany zavatra nisy taty Afrika daholo ka raha mbola mety avoaka malagasy zay hoe za sisy amidanina za tsy fantatro za moa tsy mahana-danana ray aza satria tsy nampianarina ny ady mihitsy ary tsy mahay miady fa nampianarina hitondra firenena de tsy any amin'ny sehriny ady na hitanareo ana fa aty amin'ny sehatra fitantanana firenena tapitra ny fotoanantsika androany Lazara Verson raha misy ataontsika hoe mavesabesatra zay ho an'ny malagasy ho an'ny mpieno atsika ho an'ny mijery atsika
azontsika ataony manamparitaka n'ity fandarana ity fa raha fitinina amina zavatra fohifohy ahafahan'ny malagasy maka lesona hoe inona ny iomanana amin'izao fotoana izao satria misy zavatra tokony ho atao andraikitra tokony ho raisina dia inona no hoentin'ny laza razafiarson zany mamitina an'izay resantsika androan'izay mandehana rehefa hitanao fa marina dia aza mitsitsy vola mankarena fa zay koa mba mandany vola mitety an'ity faritra rehetra mitety anao manjery na dia misy anao manjery mandray gratuit ohatran'izao androany zao azy dia misy koa anao manjery andoavam-bola tsy mieritreritra zay ohatrina ny lany dia mba aza mieritreritra koa ianao ohatrina ny lany fa tsy ny volan'ny hafa avy any ivelany noeritreretantsika navotana Madagasikara ka hiandry mesitsika hoe misy olona mme vola avy any fa mety amintsika le mpamme vola tsy maintsy ho alaina any aminao re le vola ny tompoko ny tsy angalana tsy antiadavana vola fa tsy hoe tsy mahita vola kory ny RCR fa betsaka mmpanampy tamin'ny volanay fa ny tsy andraisana n'le vola mba hahafahanay maka ny hevitrao dia manaraka zay fitarainanao fa tsy hoe nomen'olona vola izay dia ny taninao no alainay rehefa avy eo anoneranay ny vola zay nalainay tany aminy mba hialantsika amin'izay dia mandehany ianao dana mitety faritra aza miandry baiko ny RCR zany fa ianao citoyen responsable olona ndraikitra ianao mandehana mitety faritra teneno ny fianakaviana ndao mba novaravitra tsika raha ohatra vitantsika izay ao anatin'ny rassemblement tsika miona dia tafavoakintsika metraka rafitra vaovao tsy rafitra anompona laza razafiarson na anompona ny RCR fa rafitra ifampirindrany fiarahamonina ka afahantsika mitsinjo no avy ny taranaka itsika no mamaritra lalàna ifampifehizatsika dia mirindra tahaka ny firenendehibe rehetra i Madagasikara amin'izay fotoan'izay isaorananao be dehibe namana miaraka sy lofarajona isaorantsika mpiaino raha teo ilana tsindra ohatra ka somary maherihery no fiteny antony dia tsotra marary loatra aleo koa tsy mety tsara velatsia efa tena resy ny vaoaka malagasy ka raha mbola hita fio mihezana amin'izao zavatra misy izao dia tsy normal ny ilazana zany olona zany fa mahatezitra mampalahelo mahomena mahontsy ny zavatra misy eto Madagasikara misaotra betsaka tompoko misaotra ny laza razafiarson nanaiky ny vahiny teto amin'ny infoculture média makasitraka indrindra ihany koa tsika rehetra nanaraka n'izao fandarana izao mametraka ny mandra-piresaka ao manandraka indray veloma tompoko veloma tompoko zara hevitra fandaran'ny sapan'ny fampalalam-bovao eto amin'ny ICM radio efatra mizato teboka valo andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 20 ora sy 5